Faly miara-bantsika tsirairay avy maneran-tany indray ny tenako anio fahavalo ambin'ny folo ny volana aogositra 2024. Ny tenin'Andriamanitra tamin'ny sabata fa 6 ny volana aogositra 2024 dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Galatiana. Galatiana toko fa 4 dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Galatiana toko fa 4 dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra teboka voalohany, tokony hifampitondra izay mavesatra isika, mifampizara, mifampivavaka ary mifampahery. Aza mihevitra ny tenanao ho zavatra ka mitaka ny tenanao ihany. Aza mirehare amin'ny olona. Teboka faharoa, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay nafafinao ihany no hojinjainao. Teboka fahatelo, manaova soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen. Ndeha harovaka itsika ny tenin'Andriamanitra. Ny titran'ny tenin'Andriamanitra kosa dia ny hoe mifampitondrà izay mavesatra. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry rahalahy, raha misy olona sendra azo ny ota, dia atsanganonareo izay ara-panahy amin'ny fahamorana izy, ka tandremo ny tenanao, fandrao alai-panahy koa ianao. Mifampitondrà izay mavesatra, ary aoka izany no hatanterahanareo ny lalànan'i Kristy. Raha misy mihevitena ho zavatra kanefa tsinotsinona, dia mamitaka ny tenany izy. Aoka izatoetra ny asany avy ny olona rehetra, mba ho amin'ny tenany ihany izy no afaka hirehare, fa tsy amin'ny olon-kafa, satria samy mitondra ny anjara entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitaina ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona no hojinjainy. Izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoanany no hijinjantsika raha tsy kivy isika. Koa araka ny ananantsika fotoana, aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen.